izy koa dia anisany indrindra nanomboka teo amin'ny fitoromana ho an'ny fahaleovantena ary tamin'izany nampiavaka azy amin'ireo olona rehetra dia anisan'ireo vehivavy lohalarina koa izy marina fa tsy izy lery ny vehivavy tamin'izany fa izy no anisan'ny lohalarana ary naharitra taty amin'ny farany taty amin'ny repoblika fahatelo taty Tsara izay ngamba ny zany nampiavaka azy ka izay lalana tsy niavin'ny tsy tandrazana izay dia napetraka mba ohatra zany hoe misy tahataaka izany fomba fandokona ny tanindrazana indrindra amin'izao vanim-potoana manahirana izao foto-kevitra voalohany tena nitazomina aloha zany dia ny fanafahana ny Madagasikara ka rehefa afaka dia ny fahaleovantena ny Madagasikara ary fahatelo dia hoe fametrahana fiarahamonina anjakan'ny rariny sy misy ny eo amin'ny lafiny rehetra izay no nanimboany azy izay koa ny fampizarany tamin'ireo mpiara-mitonina azy ary mbola izay nitazominy KFM mandrakitsy ny androanitra. Inona nahatonga anareo tompoko hanangana ny tsangam-bato? Maro ireo olona manan-tantara eto Madagasikara, maro ireo lalana sy tsangam-bato napetraka ho an'ireny olon'ireny ka heverinay fa raha niasa vita Gisèle Rapesala dia rariny tokoa raha mba hananganana toy izany toy izy any amin'ilay toerana izay mendrika azy dia andravangy satria teto ny naterany, teto ny mpilomany mandrapahafatana. Inona volony zany no entsinao androany zany ty fitokanana an'ilay tsangam-bato dia rehefa avy eo amin'ny 20 famokafana ofisialisa ilay fampisehoana mivelatra mikasika ny tantara ny ray manontolo dia ny arivan'io ny slobany endasy mikasika hoe Gisèle Rapesala sy ny fiainam-pirenena teto dia avy eo Gisèle Rapesala sy ny tolona nataony tamin'ny vehivavy ary ny farany dia Gisèle Rapesala miaraka amin'ny izay fihetsiketsehina nataon'ny UNESCO hoe Gisèle Rapesala vehivavy Afrika. mba azo mpafatsika kely inona marina moa le tena zavatra nataony maro izy ireo fa tinga mahatsara ampisaivina hoe nanapa-kevitra zany ny UNESCO tona telo-folo arivo hoe itsongo vehivavy izay mendrika indrindra eto Afrika dia anisan'ny safidiny Madagasikara dia Gisèle Rapesala no nataony izany hoe raha marina zany ny UNESCO no tena mahafantatra ilay antony fa tsika malagasy moa zany dia mitantara ny ahafantarana izay hoe mamendrika izany tokoa izy. Erika Rakotomanga. Président KFM.